Tserovana ireo ray aman-drenay amin'ny finoana ireo martiora, ny fiaretany, ny faharetany, ny tsy mialany taminao hatramin'ny fahafatesana, fa nahatoky hatramin'ny fahafatesana izy ireo. Ka lalana harahinay, saina tahafinay, finoana alainay koa mba hanarana ianao izany. Tompona io, mitenena aminay, mampaherezanay, ahafahanay mahefa izany fijoroanay ho anao Andriamanitra izany. Noho ny Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Dia ampitomboin'Andriamanitra aminareo havana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba azontsika mandray izao teny nampitolay tompo ahy indray ho antsika amin'izao alahady faharoa ny volana aogositra aladin'ny martiora maneran'ny sany Ejekely nahita tandrazana izany na era-tany samy mahatsiaro ireo ray aman-drenitsika amin'ny finoana teto amin'ny tany nindrazantsika ireo isika. Ary nahitsinao rehetrany ny filazany zanako tamin'ny filazana famakiana soratra masina nanova perikuba mihitsy vokatra izany ary ahazo sy atakatra izay tia ny tompona zaina amin'izany perikuba novatsika izany sika adakaratsika izany aladin'ny martio zany. Ny lioka toko fatelo ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo efatra amby telopolo azafady no iengatsika. Lioka toko fatelo ambin'ny folo ny andiny faefatra amby telopolo. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry aho tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ambanin'ny elany fa tsy mety ianao. Ilay anelanelany dia niatra tamin'ny martiora diko tabahana dia hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema zay mamono ny mpaminazy zay ny rana anakireo aminao. Rehefa mandre zany antsoantso feo avo milazany amin'ny Jerosalema zany farafakely zavatra olo no tafaverina ao an-tsay. I Jerosalema renivohitsy ny Israely zany, zany hoe ny Israely ray manontolo zany efa filazako taminao foana zany. Rehefa milaza ny renivohitsy ny firenena iray dia toy milaza ny firenena manontolo. Jerosalema renivohitsy ny Israely, tanànan'ny Davida mpanjaka ary nanorenana zany fanjakan'ny Israely zany. Dia raha miteny hoe Jerosalema, Jerosalema zay namono ny mpaminany zay nirana teo aminao, dia tsaroana zany le tompona andraikitra tamin'ny fitondrana vahoaka tamin'izany fotoana izany. Tsy ahivy ny asan'ny apôstôly toko fadimy vakitsika teo hoe mpisorona sy fariseo tamin'ny androny. Misy fariseo asana dia tena mba sérieux rety fariseo rety niteny tamin'ny tompo, niteny tamin'i Jesosy hoe hamono anao Herode. Navaly teny mantamanta mihitsy navaliny Jesosy azy hoe lazao amin'izany inona, lazao amin'izany amboolo zany. Herode io lazainy Jesosy io ty Herode zanany ray ty raha namatsika tamin'ny heriny dia hoe maty Herode zay overina avy tany Egypta ny Josefa sy Maria. Herode ray ty zanany kosa tamin'ny andron'i Jesosy mbola nisy Herode ray io amizay fa lazainy fariseo fa amonan'i Jesosy. Nitoroiny Jesosy mihitsy hoe ambohao. Mahay moa tika zany hoe ambohao, ambody. Le chien errant. Mafy zany valiteny Jesosy zany raha tonga any am-potsofiny Herode zany miteraka fahasiahana sy fahatezerana zany hoe izy Herode mitondriny Jesosy ho amboao. Fa tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona hoe Jesosy. Tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona. Ary
tsarona reo teny Jesosy raha tamin'ny avondry Jodasy tamin'ny fotoana hoe tsy maintsy hisy ny fahatafitoinana fa loza izay atomavany fahatafitoinana ary eto azo lazaina koa tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona hoy Jesosy dia azo tohizana tahaka izany nataony Jesosy tamin'ny andron'ny Jodasy hoe loza izay ahatanterahana izany ny amin'ny zanak'olona izany ry Jerosalema tafangonao mijoro ao mirijarijà ao ireo olona mihevitra ho tompony fahefana amin'ny vahoaka ka hanapatra va sa haninona ny vahoaka ary io tsy maintsy lazaina io amin'reto havatsika eo fotoanam-panjakana amin'izao fotoana tsy maintsy lazaina aminy zany manana ndraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireo vahoaka reo ianao inona no ataonao an'izany vahoakan'Andriamanitra zany ahoana ny fiheveranao zany vahoakan'Andriamanitra zany ry Jerosalema dia mampitodika ireo tompona andraikitra isany ara-piarahamonina handanjalanja hamantatra handrefy hitandrina amin'izany ataony amin'ny vahoakan'ilay Andriamanitra mpahazo rehetra izao izany eo sika aloha tsy maintsy mampahatsiaro kely izay ndraindray ampianan'ny olona amin'izany raharahana izany mba haverena kely ianao mamaky ny Romana 3:10 andao mba setrena kely zany tsy fantakaran'ny olona soratra masina zany ahitsy mba hatongavany amin'izay fahalalana an'Andriamanitra. Romana 3:10 vakiako manambony andiny voalohany ary mahaiza mamaky miaraka amiko ianao zany voalazany soratra masina zany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fahefan'Andriamanitra zany avako fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra zarain'Andriamanitra amin'ny olona manaiky azy zany fahefana lehibe ananany zany ko izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra dia ahazo fahamelohana fa ny mpanapaka tsy mba taotry manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao atao miaro izay tsara dia azo dera avy aminy ianao fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao fa raha ratsy kosa no ataonao dia mba tahorana fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy refesy kely lanjao kely ry manana fahefana rehetra ka ilaza hoe nomen'Andriamanitra fahefana ianao milafika amin'izany hoy ny apôstôly Paoly mpanompon'Andriamanitra ianao manompo an'Andriamanitra ianao dia mianatra manompo an'i Jehova izay nahazo fahefana zay vao mahazo misitraka mampiasa zany fahefana avy amin'Andriamanitra zany izy amaly ratsy ny mpanao ratsy araka ny volazan'ny apôstôly Paoly fiarana tsy maintsy atao zany ary raha misy kristianina any mba samy kristianina any amin'ny samy manam-pahefana any miverina mianatra za soratra masina zany mba hiverina hakato hanompo an'Andriamanitra amin'izay andraikitra sahaniny amin'izay fahefana entiny amin'izay ataony amin'izany Jerosalema amin'izany firenena zany ry Jerosalema ry Jerosalema fa zavatra faharoa satria zavatra roa iaho mitsaroana rehefa mahatsiaro zany atao hoe Jerosalema sika ao Jerosalema sy tenibohitra Ziona nanorenana ny tempolin'i Jehova io koa reny vohim-pinoana ho an'ny Israely zany Jerosalema zany ao no
fireneny Israely rehetra viany am'izay erezany rehetra any amin'ny fotoana andro ny fiakarana miakatra makanjy mianiny izy ireo le hivavaka tsaroana ny salamy faharoapolo zato am'izany faly ao fa raha izy rehetra amiko le isika ho any atrano Jehova miakatra makany Jerosalema ny zanak'Israely le hivavaka any toeram-pivavahana mety misy ilaza amiko zao ianao hoe nga tsy maintsy any Jerosalema dia resahan'ny tompo ianao mamaky Jona 4 tsy any Jerosalema na mitebetebohitra teo hoe Jesosy no hivavahany io lafa Andriamanitra dia efa aza mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa tsy mahafona tsy azo anafoanana itoerana nareken'Andriamanitra efa ny adiny Davida fatratra tamin'Andriamanitra mba hanorenany tempolo amin'ny anaran'i Jehova. Hoy Jehova tamin'ny Davida tamin'izany hoe tsy azo Davida tsy anao nanorina tempolo amin'ny ho an'ny anarako. Mitampakarona koa zany. Hazavaina kely tahak'izao hoe any amin'ny Deutéronomie 4:30 any ianao hitany hoe maty Mosesy dia nafenin'Andriamanitra ny fatiny fasany nametrana tsisy mahalala. Efa maky ny Deutéronomie 4:30 ianao ahita zany hoe tsy nisy mahalala zany fasany Mosesy zany. Rehefa mandray any zanako amin'izany dia manohy moramora ao an-tsaina afa-tsy anankiray taty amintsika izay milaza fa ty fianaran-tsoa ty amintsika teo ny fasany Mosesy. Ny antony nanafen'Andriamanitra zany fasany Mosesy zany tsy ho hitan'ny Israely eritrereto zany hoe 40 taona niaraka nitarika n'ity vahoaka an'Andriamanitra ty Mosesy ty. Ary hita ny vahoaka Israely ny fahagagana rehetra sy ny fahefana nomen'Andriamanitra zany lehilan'Andriamanitra taona makivaky ny hevitra. Zany hoe tena latsabaka tao aminy mihitsy mahitsy azy ty Mosesy ty. Toy ny Andriamanitra teo maso mihitsy io. Ary rehefa niraka Mosesy tokoa Andriamanitra tamin'izy niady varotra saika tsy aleha dia Exodosy 3:4 ianao solon'Andriamanitra aminy hoy Jehova tamin'ny Mosesy. Dia zany mihitsy no takatry ny Israely solon'Andriamanitra tao aminy Israely ty Mosesy ty. Ka raha hita ny fasany io dia nanina izy ohatry ny fanaonareo makany amin'ny fasana dia aninonany ho avy ny 1er novambra zao misy fanazavana ho azo rehefa tonga zany fa mivanim-potoana tahaka izao dia tsy fanompona an'Andriamanitra tsy fanompona eken'Andriamanitra zany hoe manompo ny maty zany manompo razana molazany soratra masina zany hoe io Mosesy mihitsy no saika ataon'ny Israely ho razana hivavahany raha hita toy fasany tsy misy valaka amin'izany. I Davida tsy navelan'Andriamanitra hanorina ny tempolo amin'ny anarany. Zany Davida zany koa lehibe ny toeran'izany tao amin'ny Israely zany nampitsoiny Israely rehetra hoe mpanjaka lehibe. Taosony fa i Davida no atao hoe mpanjaka lehibe. Nahita ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity Davida ty koa ny Israely tamin'ny nanavotany azy ny tarany fanjakan'ny Israely eo tany amin'izay lehibe indrindra amin'ny fahatan'ny Israely tamin'ny andron'i Davida. Ka raha io koa no afaka ny hanorina tempolo dia rehefa rano izy ndray koa hivavahany io amin'ny tempolo fa tsy Jehova. Ary koa sanatria rehareny Davida efa navita zany zava-magaga sy lehibe rehetra tamin'ny Israely zany mbola hanorina koa tempolo ho an'i Jehova. Toy Jehova tsy anao nanorina tempolo ho ahy fa ny zanakao. Aiza naorina ao Jerosalema. Lehibe koa ny toerana zany tempolo Jehova zany tao fiainan'ny Israely. Ianao no sanatria hatsatsoina ao aminao zany fitiavana fiangonana zany amin'izao fotoana. Hatsatsoina terena tsy tia fiangonana ianao. Dakatona dia tsy afaka makany ianao dia rehefa ranao hadinao zay fiangonana fa ao an-trano. Toy izany pastera le anana trano fa efa mety mivavaka ihany sika na dia tsisy fiangonana azy ao. Hoy ianao tsy anaka tsy afaka mahasolo
lay alitarana oron'Andriamanitra ho antsika zao ataoko aminao zao fa amin'ny akory atao zao dia tsy maintsy namatateraka zao zay mba ahafahanao mivavaka ihany nefa ka tiako menako rehetra dia efa nampianariko tsara inona natao hoe alitara natao hoe alitara dia toerana isehoan'Andriamanitra anambarany tenany amin'ny olony niseho tamin'ny Abrahama izy dia nanorona alitara teo Abrahama niseho tamin'ny Jakoba izy dia nanorona alitara teo Jakoba ny alitara dia fa toerana isehoany Jehova anambarany tenany révélation un Dieu révélé amin'ny mpanompony zany ho alitara ho fiangonana eo anaka eo Andriamanitra manambarany tenany aminao ka tsy misy mahasorana eo na voalaza ny tompo azy ary takary tsara hiteny tompo eo sao adikanao vilana any amin'ny matitiko valambin'ny faroapolo hoe na aiza angonany tontatelo aminavy dia ao foana dia milaza ny sasany zany na aiza nge pasera angonantsika dia efa mety rehefa mivoabolana na aiza iangonana inona natsaronao am'zany iangonana fiangonana anao tsy-aina am'zany fa tsy hoe nde ho any an-tendrombohitra ianao nde ho any andeha andohasa ianao dia ilaza ianao fa masolo ny fiangonana io tsia fiangonana zany resany zany Jerusalema impiry aho ny tanangonanao tahaka ny fanao ny reneko amin'ny zanany fa tsy mety anareo ny tompo ao ny tompo no maneho ny fiarovany antsika ao ny tompo no maneho ny hery sy ny fahefany miaro antsika ao ny tompo no maneho ny fitiavany mandotra ny fitiavany avy any am-polo lay folo mandevilevy hoy ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo mandevilevy ao polo mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'io fiangonana io no hanamarany an'izany mba hivereny kely azafady aminao anaka tantara faharoa toko fafito zay efa famakiko taminao mandrakariva rehefa mba mampianatra anao an'izany tantara zany aho tantara faharoa toko fafito ny andehany fahatimy ambin'ny folo fahaenina ambin'ny folo ny mahazatra anareo mpanao zava hoe mahazatra io andiny faefatra ambin'ny folo ny mahazatra anareo fa tiako ho zatra ny dimy ambin'ny folo ena ambin'ny folo ianao rehefa mamaky izany tantara faharoa toko fafito zany fa tiako le mahazatra anao 14 raha ny oloko izay nantsina amin'ny anarako ho avy eny tsy tenaka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ka hamerany heliny ary asitrana ny daniny hevery tsara zany filazan'ny tompo azy zany aiza no hivavahanao aiza no hitadiavanao ny tavany aiza no aneho ny tompo amin'izany amelany heliko sy anasitranany anao zany diny fa 10,000 ary zao dia hihiratra ny masoko ary misofika io hiaino ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva ao amin'io fitoerana io nametrany tompony fony dia loharany ao ny fitiavany ianao ambarany ao zany fitiavany ianao zany ka zany mba hafoy ny fiarahantsika miangona aza mahafoy ny tranon'Andriamanitra anambarany ny tenany aminao ry Jerusalema amin'ny fiaretana any amin'izany fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny fiangonana zany no natoa ny martiro ireo tsy miala tamin'ny tompo natokatra ny fahafatesana ka na inona natao azy na inona naniliana azy hiala tamin'Andriamanitra tsy nanaiky izy tantara fantatrareo kely blika akory raha ampitaina amin'ny zava-dehibe tokony hiaretana fa salama mba fantatrao moa zany tantara averimberina ny tantara ny fiangonana zany inona ngany tena natokana salama tsy maintsy olovonoina aladiny any tamin'izany izy efa nitany missionnaire mivavaka amin'ny mahazanaky ny tany andafa azy dia kaiky kokoa de missionnaire reo izy dia afaka fandretanindreo ary dia voataonandreo
nandalina tsara ny finoany toky an'Andriamanitra. Dia alahady miavy tamin'izany lasaina an'ina nga izy anjaitra ny akanjony tonton ay zay tompona andraikitra sy manam-boninahitra tao amin'ny fitondrana tamin'izany. Dia tsy nanaiky izy. Alahady andro itsaharany ozy izy nampianarina anay zany. Dia tsy nanaiky izy. Tezitra dia manam-pahefana hava ray aman-dreniny any. Reo misy leleveny ankatoavana mihoatra. Tsy fantatao nga eto-pefanako ny fahefana amin'ny ainao. Fa tsy nampiovandrasalamy zany. Tsy miala tamin'izany finoana zany izy. Fa tsy dia hoe manjaitra akory ny tena hoe zava-dehibe tsy maintsy ho miavetana. Fa ilay fankatoavany an'Andriamanitra. Ilay fankatoavany ny fampianarana kristianina azo. Ilay fitiavany an'Andriamanitra. Ny fikirany tsy mialana. Zany no fototra natonga ny martiora tsy nanaiky izany hiova tamin'ny finoany tamin'ny fifikirany tamin'Andriamanitra. Ry Jerosalema. Areto amin'ny antsoantsonao. Hoy ny soratra ato. Ry Jerosalema, ry Antananarivoko, ry Madagaskarako, ry fiangonako, ry Jekemo, impiry ny tompo. Ny mpanangonanao tahaka ny fanao ny reniko tamin'ny zanany fahenao tsy nanaiky. Tsy nanaiky ianao. Impiry ny tompo. Nefa mba ametraka anao tao ambany elany mba ho arovany. Ainao tsy nanaiky. Tsy takatrao zany fiantson'Andriamanitra anao le hialako ambany elany zany. Ary marobe ireo fanapa-kevitra maro samihafa naneo zany tsy fatakarany zany tamin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia ianao no taona ankehitriny hiverina amin'Andriamanitra. Ianao no tairina mba hanana ny finoana, hanana ny mpampon'Andriamanitra fahaizany. Ary zany amaketsika ny Salamo 7:30 fantaka tsara zany hoe fikirana amin'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra. Na dia na inona ataon'ireo mpamabo azy tamin'izany fotoana hoe manaova hira fiderana eto masonay ianareo. Natao nitaizan-dany lokambany? Nahanto nitaiza? Nahanto ny teny amin'ny hazo malahelo fa tsy afaka ny hira izy. Malahelo ny tanindrazana izy, malahelo ny fiangonana izy. Anatany azy izy zany dia afaka ny anirahira. Bajerekely ny 5:10 eo hoe raha manadino anao aho Jerosalema. Teoko akoatran'ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy matsiaro anao aho, raha tsy anao Jerosalema no ataoko ambony indrindra fifaliako. Teoko akosa ny lelako iraikitra milanilaniky. Zany ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra. Zany ny fitiavan'ny olona ny tanindrazana. Zany no fifikirany amin'ny finoana. Fa ianao taranaky ny martiora. Mbiaizy ianao zao. Manadino va? Nalahelo ery aho. Nandre publication ana mpitandrina tao amin'ny FB. Aza mainka amin'izany anako afana fiangonana zany. Andriamanitra, izy aty miteny. Aza maninona? Aza mainka ny aniko afana fiangonana ao. Azafady atoko. Raha azoko natao ny sitina ny tanany le tompona andraikitra rehetra zay manidy ny fiangonana iny teny tamin'io. Sokafy ny fiangonana io efa nataoko zany. Raha mananana aho alalana ny fanatrehako tamin'ireo miteny tamin'ireo sokafy ny fiangonana efa nataoko zany. Ka tsy za zany hiteny aminao zany hoe aza mainka anokatra fiangonana. Eny tao am-pilazana tao tamin'ireny fotoana ireny rehefa nilazana hoe mihidy tanteraka sika dia zao tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 500 dia misy miteny indray rehefa avy eo manokana ary hoe ny fiangonana sy ny inona mihidy tanteraka tsy mbola misokatra. Mikatona zany ny fiangonana avako. Malahelo ianao, miantsoantso ianao. Raha manadio anao ary Jerosalemako,
raha manadinanao ary fiangonako aoka ry tanako akavanany reky tsy ahay zay mba fa nianarany tsy atsiaro zay fa mba natao tsy avita zay niheveriny atao satria aho manadino ny fireneko satria aho manadino ny fiangonako raha tsy anao jerosalemako natoko ambony indrindra ny fifaliako dia aoka nylelako iraikitra amin'ny lanilaniko iara amiko ny aiko aleoko ho faty toy izay anadino anao jerosalemako samy fitiavan'ny olona samy firetan'ny olona ny fitiavany an'andriamaniny ary tsaminao tsara jeso fa ny firetako ny amin'ny tranonao no aritrainao i jeso ritraina ny amin'ny fiangonana jeso fa aza ianao no manamaivana zany fitiavana ny fiangonan'andriamanitra zany aza ianao sanatria amparalavitra ny fon'ny olona amin'izany trano nametran'andriamanitra ny fo angilan'andriamanitra ny sofiny ary hiainoany ny vavaka rehetra tao amin'ny anarany ao amin'izany trano na olona amin'ny anarany zany raha manadino anao aho ry jerosalema ary ho dia izay ny fanan'andriamanitra ny fahatakarantsika sy ny fitiavantsika hosokafa ny fanan'andriamanitra ny fahalisem-bahatra ao anaty ao hipololotra avy any anaty any sady fitiavana tsy mety mangina hanehoantsika ny fifikirantsika amin'ny tompo amin'ny fifikirantsika ny fiangonany tsy ahafoy ka sanatria tsy hanao any jerosalema ao ambony indrindra amin'izay mba hifanitsika ratray ho avy eny zany aza ela ry tompo mba hisokatra ny fiangonana hiverina irodorodo o am-piangonana ny zanak'andriamanitra rehetra hanao ahoany ny fifaliantsika hideran'andriamanitra ao an-tranony amin'izany fotoana zany ambony sy lavorary zany fifaliana hidera an'andriamanitsika izany tsy hoe mangalatra makao am-piangonana kely manao enregistrement na prise de son prise de image dia avoaka rapitsa avoaka raliva ny sary rehefa aveo tsy zany fa tena makao ny olona rehetra misokatra ny fiangonana dia rotoroto makao sika miarakany hosokafan'andriamanitra ny fiangonany hodidin'andriamanitra hanokatra ny fiangonana eny izay tompona andraikitra tsy maintsy manao zany ary sika tsy angina eo anatreny tompo hangataka mandrakariva tompo aza vela ho afa-po amin'izao zahay ka na tsy misokatra azy ny fiangonanao efa afaka mivavaka ihany zay izy atokantrano efa afaka mivavaka ihany zay any amin'izay misy anay tsy maninona fa velao amin'izao aza vela zany zay ry tompo sokafy ny fiangonanao dia hiady varotra amin'ny tompo amin'izany sika fa tsy misy toeram-piarovana tsara indrindra mihoatry ny fiangonana dia mba miverena kely mitantara ny firenenao ianao na aiza na jeto Madagasikara ihany vo misy zavatra mafimafy ao amin'ny tanàna rambe va aiza miola mandeha miafina any am-piangonana na aiza toeram-piafianana io toeram-piarovana io toerana hiatoran'ny olona mainka fa amin'ny ady amin'ny valanaretina efa mandoza tahaka izao dia toraka aiza ny olona hoe aminao toerana mba ahafany mandehina miatoraka amin'andriamanitra itomaniny sy angatany fiarovana akatonao iza ny aro azy ianao tsy maharo azy mahafinaritra ery miteny le dokotera anankiray tsy fanafody izy mahasitrana anao amin'io kovidanao io tsy mbola misy fanafody afaka masitrana an'io fampiakaro hery fiarovana aza vela hitebiteby fotsiny ny olona izy ataovy zay analana tebitebiny olona stress hoe nareo mahay azy aiza mahafanao mazo zany tsy misy stress zany eo anatreny tompo fiadanana no averako anareo ny fiadanako nomeko anareo itompo aza matahotra anao mangorogoro ny fonareo malanina
ny ao anatinao rehefa mana zany fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra anao ny fahalalana rehetra hiaro ny fona resy ny hevitrareo hoy ny apôstôly. Io no manome anao filaminam-panahy, filaminan-tsaina, filaminana anaty. Ka tsy mitebiteby ianao dia miakatra ho azy ny hery fiarovana, miala ho azy Covid. Sokafy ny fiangonana. Raha tianao hiakatra ny hery fiarovana io olona io, fa nao sesifanao, hanafoto fitonina azy izy, ka mitebiteby izy, mbola marary any. Hotain'Andriamanitra ny fanapa-kevitra izay manana ndraikitra rehetra amin'izany. Ka ahafantaran'izany lalany fiadanan'Andriamanitra. Azony olona mandraiza ny fiadanan'Andriamanitra ny fiainany. Ka ahafahany mandresy mitebiteby sy ny oro rehetra. Ka miakatra hery fiarovana anaty izy. Handreseny izany Covid izany. Miala maina eo io Covid io. Mihery sy ny fahefana fiadanan'Andriamanitra ao ampon'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Sokafy ny fiangonana vavatsika. Tompona eo. Mba mianatra te atsiaro sy hotia ny Jerosalema anay izahay. Antananarivo, i Madagasikara, ny fiangonanao. Mba mianatra te hotia sy ho raiki-po amin'izany fitiavana anao Andriamanitra. Asehonay amin'ny fitiavanay ny fiangonanao. Asehonay amin'ny fifikiranay amin'ny fiangonanao. Ka mahasarim-piaro anay izany fiangonanao izany, Andriamanitra. Vavak'izay, tanao aminao izahay. Vangiono ny tompona andraikitra. Miteny anambara, anokafana ny fiangonanao. Ahafahan'ny vahoakanao miatoraka mankeo aminao mahazo fiarovana. Dia miala maina zany arety mandringana Covid-19 zany. Fa manana anao mpiaro anay zany. Aza ela tompo. Tonoanay amin'ny anaran'i Jesy Kristy izany.